amin'ny fotoana makinany tenaandriamantsika ry havana ka omany eo ambany masika ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faraky amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faraky amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo Matio toko faraky amby roapolo andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo Matio faraky amby roapolo telo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo Romanina toko fahadimy amby folo tomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra Romanina fadimy amby folo toko fadimy amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra meloha izany dia andao aloha hivavaka angataka amin'ny fanahy masina isika misaotranao zay Andriamanitro nomenao fotoana indray enoana ny teninao zay efa mampahitahitanay hatry ny ela koa tario ary zay fanahy masina ampio zay amaky ny teny tondra ny afatrao ary tsy misy afa-tsy ny feonao irery ny orenay dia mangataka fahalalana tsara ihany koa ahafahanay manakatra zay tianao ambara ary dia ho tanolonaka aniriny zany teninao zany izahay ka ahay izara am'ireo zay rehetra tsy mahalala any amin'ny fiarahamonina indray dia mitenena Jesosy fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy le teny tonga nofo nanaovan'izany vavaka izany amen amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe tandremo mipasika an'i Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity fa tsy nisy pasika notandremana toy izany hatramin'ny andro mpitsara izay nitsaran'i Israely na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan'i Israely sy ny mpanjakan'i Joda fa tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josia mpanjaka no nitandremana izany pasika izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema ary nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tanin'i Joda sy ny tany Jerosalema dia nesoron'i Josia koa ka natanterahana ny tenin'ny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitan'ny Hilkia mpisorona tao amin'ny trano Jehovah ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho any amin'ny Jehovah tamin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra sy ny heriny rehetra ary ny lalàn'i Mosesy rehetra sady tsy nisy tahaka azy intsony teo aoriana amen amin'ny anaran'i Jesosy miaino fanoharana hafa koa nisy lehilahy tompontrano nanao tanim-boaloboka dia nanefy azy manodidina dia niady famihazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy ary rehefa mbiakaiky ny tao-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary ny anankiray no vonoiny ary ny anankiray no torahiny vato dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonontsika izy dia ho lasantsika ny lovany ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka dia namono azy koa raha tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany hoy izy taminy ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany ary ny tanim-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy hoy Jesosy taminy
tsy mbola novakianareo va ny teny eo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay ny lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia ilazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany, ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa na zovo no ianjerana dia ho mongomongo. Ary rehefa ren'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana taon'i Jesosy dia fantany fa ny tena no nolazainy amin'izany, dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niaritra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika nira fa 7:70 andininy voalohany sy faharoa mialohan'ny toriteny. Ianareo ivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola mety hiteny aminay indray ianao anio. Miasa fanay masino momba ny teny izay holazaina mba hitondra soa ho an'izay manaiky hieno. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mamaky sika na mba manompo maso fotsiny ihany azy andreny gazety izay miantona eny amoron-dalana amoron'arabe ireny, gazety miandry mpividy, dia mahita fa ny ankabeazan'ny zavatra resahana dia vaovao ratsy. Indraindray tena mampiorikoditra, vaovao mahasorena indraindray tena mahatsiraviny, ary mahatonga ny tany tena hoe efa nisy foana ve izany zavatra izany hatramin'izay fa zao vao maro ny gazety milaza azy, sa ny olona nefa miabiby ka tsy misy feon'ny fietretana tsony. Androany kosa misy vaovao izay tian'ny Tompo ampahafantarina antsika, ary vaovao mahafaly io.
raha manaiky isika hiaino amantatra ny asan'Andriamanitra, ny fitiavany, ny famonjeny amin'ny alalan'ny teniny. Dia ho jerentsika ny Mateo 1:20 izay efa vaky teo, le 9:13 ka hatramin'ny 9:40. Ity moa dia milaza fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny tanim-boaloboka. Samy milaza ity fanoharana ity na amin'ny filazantsarany Marka na amin'ny filazantsarany Lioka. Ary amin'izay mahafanoharana azy izay dia tsy tena nisy akory izay voalaza eto, fa kosa entina hanazavana hevitra ho mora voarain'ny olona rehetra ary avy amin'ny ohatra raisina amin'ny fiainana andavanandro ny olona tamin'izany sy ny tontolo manodidina azy. Fizarana voalohany dia izao: fa inona no nataon'Andriamanitra? Matetika no raisina ho fanoharana ny voaloboka ao amin'ny soratra masina, na any amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao, ary entin'Andriamanitra iantsoana ny taranak'Israely mihitsy azy zany, Israely izay novidin'Andriamanitra ho azy. Voasoratra any amin'ny Isaia 5:7 hoe: ny taranak'Israely no tanim-boaloboka Jehovah tompony maro. Any amin'ny Salamo 49:9 zao voasoratra: nisy voaloboka nafindranao avy tany Egipta, nandroaka ny jentilisa ianao ka namboly azy kosa. Matetika ihany koa Jesosy Kristy no maka ny voaloboka na ny tanim-boaloboka anaovany fanoharana. Ary eo amin'ny filazantsarany Jaona azy dia izy mihitsy no miteny hoe: izaho no tena voaloboka ary ny raiko io no mpamboatra. Jaona 5:12. Fa eto aloha ny Israely no voaloboka, Andriamanitra ny tompontrano, tompon'ny tanim-boaloboka. Ary ireo mpiasan'ny tanim-boaloboka dia ireo chef religieux tamin'izany andro zany, dia ireo loham-pisorona, loha-olona izay anisan'ireo niainy tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy teto. Andriamanitra mikarakara ny Israely olona, nanome azy ny lalàna ho fefy fiarovana tsy hifangarony amin'ny firenena hafa mba tsy hanarahany fomba ratiny sy ny famompotsampony, dia tahaka ny fefin'ny tanim-boaloboka, miaro ny voaloboka amin'ny mpangalatra sy ny bibidia. Nomen'Andriamanitra ny Israely koa ny tempoly ho fivavahana sy fideranan'Andriamanitra, ny sorona ho famelan-keloka ary ny fanompona mba ho tsarovan'ny Israely mandrakariva ny tantanan'Andriamanitra azy, mba haretany amin'ny finoana ary ho marina amin'izany finoana izany. Nanantena fiovam-po, finoana, fankatoavana, fiankohofan'Andriamanitra, nanantena fankasitrahana, izany hoe saina manaiky ny fahatsaran'ilay nanome ny zavatra rehetra. Matetika nefa fimonomononana, tsy fahamarinana, fihodonana no nasetrin'ny Israely izany. Ary matetika koa dia ny mpitarika mihitsy ireo tokony hijoro tsara, hanome ohatra tsara, hananatra sy hanitsy ary hampitandrina ireo indray no nanangana sary vongana hivavahana. Izy indray no manamarina ny tsy mety ataon'ny olona. Ary any amin'ny Ezra 5:2 any dia misy izao soratra izao hoe: ny lehibe sy ny mpanapaka mihitsy no mitari-dalana tamin'izany fahadosoana izany. Ary na dia naneraka mpaminany maro azy Andriamanitra ho any amin'ny Israely hananatra sy hanaitra azy ireo ny amin'ny tsy mety nataony, dia tora-bato tahaka ny nanjoan'i Zakaria, tantara faharoa 2:4-1:20. Fikapohana
tahaka ny nanjoany jeremia toko 2:2 famonona araka ny voasoratra ao amin'ny nehemia toko 7:1 izany nasetra ireo izay samy teniny tsy mety ary hatramin'ny jaona mpanao batisa azy izay lazain'i Jesosy Kristy mihitsy ao amin'ny Matio toko 1:7 hoe mpaminany mihoatra lavitra noho ny mpaminany na jaona mpanao batisa azy dia notapahana ny lohany haitsika tsara ny tantara satria manelingelona amin'ny vadiny Heroda mpanapaka ny tamin'ny tenenany sy nananarany azy ny amin'ny tsinety nataony amin'ny fanambadiana fa isika koa mba mahatsapa ve isika hoe misy izay nataon'Andriamanitra ho antsika ny fitahiana samihafa ny fahasalamana ny fahavelomana ny fahaizana ny fahalalana ny hery sy ny fahatanjahana fa indraindray tsy tsapa akory zany indraindray izay tsy misy eo amintsika no tena mibahana ao an-tsaina Koritiana 1:4-7 inona no anananao izay tsy nondraisinao inona no anananao izay tsy nondraisinao fa raha nandray ihany ianao nahoana no mirehare ohatra ny tsy nandray tsy mahatsapa hoe manana isika ka tsy mahalala misaotra tsy mahalala mankasitraka raha miteny aminao Andriamanitra hoe mahahereza mahatanja marina taminao ve izany raha miteny izy hoe izao kosa tsy mba manadino anao araka voasoratra amin'ny Isaia toko 7:1-10 tena ninonao ve zany hoe tsy manadino anao Andriamanitra raha milaza ny soratra masina hoe ny anjelin Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy tena tsapanao ve zany tsapanao ve fa nitsimbiny ny ainao narovany ianao mba fantatrao ve fa misy zao teny zao anaty baiboly ao hoe isolo vavanao amin'ny adinao aho sady anao famaliana ho anao any amin'ny Jeremia toko 1:5-7 efa heninao ve izany fanomeza tokon'Andriamanitra izany misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ho anareo misy an'izany soratra izany ao amin'ny Tesaloniana 1 toko 5 misaora amin'ny zavatra rehetra tao anatina boky iray nivakiako izay izao ny sorata amin'ny mpanoratra raha izay zavatra isaorantsika an'Andriamanitra re isaorantsika an'Andriamanitra androany raha izay no azontsika raha ampitso inona sisa no horaisintsika sao dia tsy ampy fisaorana isika fantaro fa ny baiboly no mpaminany amin'izao androntsika izao araka ny voasoratra hoe izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana asa mpaminany zany ny baiboly zany soratra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra zany ko vakio reny baiboly tsy atao aksesoara lanjalanjaina miaraka amin'ny telefônina fotsiny fa vakiana hanovozana fahendrena anitsy amin'ny fieritreretana sy ny fitondran-tena tsara ankasitrahan'Andriamanitra aza mieritreritra ianao hoe ho an'ny olona tsy manan-katao zany aza mieritreritra koa ianao hoe ampy anao ny vakiteny sy ny toriteny isan'alahady tsia fa aoka isika mba hanao tahaka ny olona nitoriany Paoly sy Silasy tany Beria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia fa inona kay nataon'Andriamanitra fitiavana no antony nanaovan'Andriamanitra ny zavatra nataony eo amin'ny fiainantsika
ty fanoharana ataon'i Jesosy Kristy ity dia aneho ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy takatry ny sainy, fitiavana lehibe. Aneho ny ihany koa ny faharetan'Andriamanitra manoloana ny ara-tsim-panahin'ny olona. So dia mba mahatsiaro tena ihany. So dia mba ho tsapany ihany hoe tsy nety eny eny nataony. So dia mba halala ifona amin'ity zanako izay solo-tenako mpandova ahy ity reto mpiasa tany reto. Hebreo 1:1 izao no soratra ao. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Tiantsika Andriamanitra, naniraka ny zanany Andriamanitra, ary ny teny mihitsy izy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy, izy no enoy. Dia izao ny tenin'i Jesosy Kristy, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay tsy tia ahy tsy mitandrina ny teniko. Fankatoavana, izay no andrasan'i Jesosy Kristy amintsika, mankatoa ny teniny. Ary mitaonantsika heritreritra sy andiny tena ny fahafantarana fa ilay zanak'Andriamanitra, ilay manana ny fahatanterahana rehetra, ilay nampatsahivony sekolalahady antsika tamin'ny alahady voalohany tamin'ity volana ity amin'reto ratsana 5 reto hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Tokony mampieritreritra antsika ny fahafantarana fa ilay Andriamanitra mahery no nanaiky hovonoina teo amin'ny hazo fijaliana. Nanaiky satria manana ny hery ialana amin'izany izy, saingy te hamonjy atsika izy, na hatsiaro atsika izy. Dia ataovy sary an-tsaina nge hoe isaky ny tsy mitandrina ny tenin'i Jesosy Kristy ianao dia mametaka fantsika iray eo amin'ny tanany, satria tsy tia azy ianao zany. Tena mora ny manome tsin'ny hafa, ny manilika ny fahadisoana any amin'ny hafa. Tena mora ny mitsara ny hafa. Nisy olona iray izay ny teny hoe isika mahay mitsangana ho mpitsara ny hafa ary mahay mijoro ho mpisolo vava ny tenantsika. Izany hoe haintsika ny manamarina ny ataontsika. Indraindray na dia fantatr' izao aza fa tena tsy izy, tena tsy mety, tena tsy arak'izay nampianarina, na arak'izay novakiana, na arak'izay naharesy lahatra, dia mahita ihany antony hoenty milaza hoe tsy manenina e, azo atao ihany. Ninonina nefa lazaintsika dia mpanota. Zay isika mpanota. Fihetsika, fiteny, fisainana mandroaka an'ilay zanaka, mandroaka an'i Jesosy Kristy ivelan'ny fiainany tena. Mandatsy mety anjakan'ny tompo. Rehefa sahirana mahay miazakazaka manatona an'Andriamanitra. Fa rehefa mety ny atao dia lasa hoe fiainako io, izay tiako hanaovana azy. Zany sika. Ary ny fiangonana tsy fikambanan'ny olona tsy manan-tsiny, tsy fikambanan'ny olona masina, fa fikambanan'ny mpanota. Nefa mpanota na hatsiaro tena fa tsy marina, ka miverina miantoraka, miantsambotra amin'Andriamanitra mifona, sady miteny hoe tsy hanao tsony aho, ampy izay, ampy izay. Ny fizarana fahatelo dia izao: famonjena no tanjon'Andriamanitra. Tian'ny olona rehetra ho vonjena Andriamanitra, ary manomboka eto dia tsy ho an'ny Israely intsony, fa misokatra ho an'ny hafa firenena ny famonjena, araka ny voasoratra eo amin'ny 7:20. Ary petera aza dia nilobava hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra.
ny fiangonana ny lasa mpiasa tany karakara ny tanymboaloboka dia ny vahoaka an'Andriamanitra izany. Ary Jesosy Kristy ilay hivatony lavina, ilay hivatony ariana tany ivelan'ny tanymboaloboka, i Jesosy Kristy no lasa vato fehizoro. Vato fehizoro. Vato fehizoron'izany fiangonana izany. Jesosy Kristy no antom-pisian'ny fiangonana. Ny fiangonana no mitondra fanantenana ny amin'ny famonjena, mitory ny fahatsaran'Andriamanitra, miantso amin'ny fibebahana sy ny fahafoizana amin'ny faharatsiana rehetra, milaza amin'izay tsy manampitsofina na manao be marenina fa tsy misy famonjena amin'ny hafa. Tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy tokoa anarana hafa ambany lanitra ny menan'ny olona izay azotsika famonjena. Amaranako ny toriteny. Misy tantara iray ity izay tena marina, niseho tany Chine, tany amin'ny tanàna iray atao hoe Yunnan. Nisy horohorontany tao amin'ny tanàna io tamin'ny taona 2014, ary maro ny trano nirodana, ny anjera. Rehefa tonga ny mpamonjy voina, mitady, mijery, mikaroka izay mbola velona azo avotana, dia tao amin'ny korotam-baton'ny trano iray nisy olona tazany zareo. Niezaka nanakaiky ny mpamonjy voina iray, nanatony ary nanantena fa mbola ho velona ilay olona. Notsapainy ny tanany, ka efa mangatsika, efa maty. Ny nahagaga n'ity mpamonjy voina ity anefa dia ny paozin'ilay ramatoa, satria ramatoa ilay izy, ohatrany nandohalika, miondrika, miankohoka. Koa satria maika hamonjy izay velona dia lasa indray reto ekipa nifindrany amin'ny trano hafa izay nirodana ihany koa. Tsy nandry anefa nieritreritr'ilay lehibe ny mpamonjy voina, ka nentiny verina tao amin'ilay trano voalohany indray ny ekipany. Dia lasa izy niezaka nanakaiky ilay ramatoa. Nataony mihitsy ny paozin'ilay ramatoa teo akaiky teo, ary noho nijereny tsara, nikasihiny moramora, izay vao hitany fa misy zazakely tokony ho 3 volana notrotroiny ary narovany tao anaty tratrany tao. Ny lohan'ilay ramatoa sy ny lamosiny ny anjeran'ny trano, izy kosa nioka tao niaro ilay zaza, ary ilay zaza amin'io matory. Nikoropaka ny mpamonjy voina, nalamina ny famonjena rehetra, ary rehefa tafakatra ka avitra ilay zaza dia ho jeren'ny dokotera. Nosokafana ilay lamba ny fono azy misy sarim-boninkazo, indro nisy telefôniny cellulaire tao anatiny tao, ary izao soratra tao amin'ilay écran: raha voavonjy ianao, tsarovy fa tianao aho. Raha voavonjy ianao, tsarovy fa tianao aho. Dia izay ary ny afatra ho antsika, tsarovy fa tsara Andriamanitra. Tsara izy, miasa amin'ny fiainanao izy, tianao izy, maharitra ny aminao izy. Vakio ny Baiboly, vakio ny soratra masina, tandreminy ny teniny, fa fanehoanao ny fitiavanao azy izany. Ary tsarovy Jesosy Kristy, ilay nanolotra ny ainy ho fanavotana anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
hanao ny vavaka fangatahana tsika izao ary dia angatao amin'Andriamanitra ihany koa izay tianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ivavaksika. Fatratra ny fitiavanao Andriamanitra anay ary matoa vovonjy zay dia tianay ianao. Misaotranao zay no ny amin'ny teninao izay nentin'ny mpanomponao fa arenay ny afatry ny fitiavanao Andriamanitra sy ny afatratra izany fitiavanao zany. Misaotranao no ny filazantsara ny Matio izay notorian'ny mpanomponao teo, nandrenesanay vaovao mahafaly fa tsy ho an'ny Jiosy ihany ny famonjena fa ho anay koa, kanefa mampitandrina anay koa fa afindrana ho any akafa ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy mandray zahay. Misaotranao zay fa afaka mandray zany fanjakan'Andriamanitra zany ao am-ponay ka tonga zanakao zahay ary zany tokoa zay tena zanakao araka ny tenin'ny soratra masina nampanoratinao ny mpaminany sy ny apôstôly mpanomponao hoe indre manahoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia ny antsony atsika hoe zanaka ary zany tokoa isika. Tompo misaotranao zahay amin'izany vaovao mahafaly nomenao indray zany. Misaotranao zay no ny vaovao mahafaly rehetra renay nandritry ny herinandro, ny fitahiana rehetra efa azonay ifonanay aminao mandrakariva fa efa nomenao anay ny famelan-keloka ny tsy fahaizanay misaotra an'Andriamanitra amin'izay nomen'Andriamanitra anay. Anio indray zay amin'ny alalan'izao vavaka izao dia samangataka aminao noho ny mahazanak'Andriamanitra anay. Tsy marina eo anatrehanao zay fantatrao zany, malemy zay fantatrao zany, fa ianao nefa niteny taminay hoe aza matahotra fa ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia nitanterahana amin'ny fahalemena. Mpatanterao aminay mpanomponao zany anio ao anatin'izao fanompom-pivavahana zao, ao anatin'izao tonombavaka zao. Avelao zahay anonona tonombavaka eo anatrehanao Andriamanitra indray mba ho tsapanay tokoa fa raha mangataka zay dia mahazo, fa matoa zay tsy mahazo dia satria tsy mangataka. Tompo mamindrafo aminay mpanomponao ary avelao zay anonona tonombavaka ito anatrehanao amin'ny vavaka mangina ho an'ny tenanay, ho an'ny ankohonanay, ho an'ny firenenay, ho an'izao fiangonana zay nametrahanao anay izao. Matoko ny teninao zay, matoko ny fitiavanao zay, fa matoa ianao mamela anay angataka dia satria te hanome anay ianao. Omeo anay ary Tompo zay fa manotonono ny molotra teo tanatrehanao. Omeo an'ireto mpanomponao reto, omeo an'ireto malalanao ireto zay mameno zao tempolinao masina zao, zay mba nirin'ny fony teo anatrehanao Andriamanitra. Fantatrao fa irin'ny fony ny ho salama. Omeo azy ny fahasalamana, omeo anay zany. Irin'ny fony ny mba anana asa ampy ivelomany ho velona eto amin'izao fiainana izao ary tsy anana ny tsy ampy mba tanterao amin'ny mpanomponao zany. Irin'ny fony ny asitrana ny marary ao aminy eniny ny tenany mihitsy mba ho tanterahanao amin'izany Tompo ka ho zava-mahagaga eo amin'ny fiainany ny fanasitranana ny marary ao aminy, ao amin'ny ankohonany, ao amin'ny fianakaviany. Irin'ny fonay Andriamanitra, hitahinao zao fiangonanao zao amin'ny zavatra rehetra ahatonga zany fiangonana zany ho mpitoro marina tokoa ny filazantsara ka ho fianarana, ho modely eto amin'izao tanàna misy anay izao. Ny fiangonanao
amin'ny fitondratena tsara rehetra ka ahitany olona ny endrik'Andriamanitra ny endrikay mirana faly kanefa endrika tsy mifangaro amin'ny ratsy. Tompo mivavaka aminao zay ho an'ny firenenay, jereo ny firenenay ny tany razanay, jereo ny vahoaka malagasy. Tompo mamindrafo amin'ny vahoakanao, mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Taio ny fiangonanao ho vavolombelonao mandrakariva, fa na dia mandalo zavatsarotra aza indraindray, satria izany no maha olombelona anay, dia ao anatin'izany zavatsarotra izany no aneho i Tompo fa ny fiangonanao dia naorinao, ny fiangonanao dia novidinao tamin'ny rahanao ka mahery matanjaka ary tsy resy fa mijoro mandrakariva. Ndreto izay fiangonanao, matoky anao fa ny herinandro dia ho vakivakinay toy ny fanaon'izay voavy nandresy, ka toy ny mizarababo zay raha mandray ny fahasoavana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra, ka tsisy zay tsy omenao anay amin'izao herinandro miditra izao. Tompo, raha misy tsy omenao anay amin'izay nangatahanay, dia fantatray fa fitaizana anay zany. Misaotra anao zahay ary misaotra anao sady fa vonina handray ny valimbavaka izay ary efa toy ny efa nahazo sady. Dia akinay aminao ireo asa rehetra miandra ny fiangonana, dia efa renao reny, efa fantatrao. Matoky izay Andriamanitro fa ho tanteraka izany, ao ny tsangambato, ao ny W, ao ny groupy, ao ny asa maro samihafa ara-panahy eto amin'ny fiangonana. Matoky izay fa efa nandray an'izany sady izay rainay io zay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ny ety an-tany ho takiny any an-danitra, omeo anay n'io zay anasa haza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay ny eloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarana izao fanompovavahana izao sika, tongava aminao arak'izay inonao amin'izany vavaka fangatahana zany ry havana malala, ka zay fanangatanao tamin'ny tompo dia ho tanterahany aminao zany. Amarana izao sika ka ny fanatanterahana sakramentany batisa, misy zanakitsika anankiray atao batisa amin'ity marain'ity, 777 andininy voalohany, dia toy izao ny fandaminantsika azy. Raha tahinika ny fianakaviana anotrina dia eto nelanely eto ambanin'ny alitara eto ianareo no mijoro, mba tsy dia nahirana ny dekona ny fitadiavana antsika. Raha tokopira na fikambanana izay efa manana toerana manokana eny ambony eny, dia mijanona eny ihany ianareo fa tonga eny ny dekona manaty rakitra raha manotrina ny atao batisa ianareo. Morosotsika izao amin'izany, ary aorianan'izany dia raisina avy hatrany ny tsodrano sy ny hira izay fanao amin'ny famaranana. Zay iviko fa ny mpandray fanasan'ny tompo dia antsoina, asaina mba hiara-mijanona, isy fampahalalam-baovao vitsivitsy tsara ho fantatsika, ary isy koa ny fanomanam-panahy. Aleo tsy mandray fanasan'ny tompo tsy zay, tsy miomana, aleo miomana tsara dia mandray ampilaminana isika. Malala rehetra ao amin'ny tompo, misaotra n'Andriamanitra tsika noho ny fanoloran-tena nyreto fianakaviany reto,
ary ny fanavozana zany fanolorantenany zany amin'ny alalan'ny fanolorana ny zanany ho amin'ny sakramenta ny batisa. Eno iariny tenin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ty sakramenta ty efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tanase ty an-tany koa mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitarina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ary ahoriko ny fanakeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho ary tao amin'ny konona mirana anareo tamin'ny famorana sy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana tamin'ny ko noho ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa tompontsika io zany iray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'ny fiangonana sy eto anatrehan'Andriamanitra aoka ambaranareo mafy sy mazava tsara izany. Manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra tsika izahay kenay ny jo na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra toky mba tonga anay fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra nay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombohany amin'ny fahalalany izao fahasoavan-dehibe noraisiny amin'Andriamanitra izao sy anekeny an Jesosy ho tompo mba hahazoany hery andavany asan'ny satana rehetra vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenena mpianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary izanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany tompo ny herin'Andriamanitra no ekinanay hatanterahana izany. Amen. Ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo teo zany a matoky azy fanampianareo izy araka ny teniny hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana akory avana dia tompony araikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika koka hiara-mitsangantsika hivavaka. Andriamanitra raitsoto tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramenta ny batisa koa mitalao aminao zay raha eo manatreanay aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahana eto ampanaovan'izao batisa zao fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane zao ary ty zaza tao batisa ty ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro hanome voninahitra anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no hivavahana eto zany. Amen. Andriamanantena soa miora Arly. Andriamanantena soa miora Arly manao batisanao aho ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao aneny tompo. Amen. Vavaka isika mideranao zay tompo misaotranao indrindra fa tanteraka ny fanindrininy reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka tonga anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana zay nametrahanao anay ity. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ity zazy ity eo ambany fahasoavanao
ka ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampionina ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao, omban'ny fahasoavanao any niezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny sy ny fiangonana amin'ny fitezanany zaza. Ka tahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany ho anao Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia ho Jesosy amin'ny zaza izay efa natao batisa teto amin'ny fiangonana, anaka efa niantso ny anaranao aho, ay ianao, ary hoy izay fiangonana aminareo mivady hoe mandehanaka dia zao ny tompontsika ity zaza ity. Amen. Petraka ny fiangonana. Fionjava-maneno no anaovana ny raky pasoavana izao, ary ny diakona dia karakaran'izany. Misaotra an'Andriamanitra isika no fahatanteran'izao fanompoam-pivavahana izao. Mampatsiahy antsika mpandray fanasan'ny tompo fa misy ny akatoko ny fandraisana aorian'izao fanompoam-pivavahana izao. Andeha hiaretsanga isika handray ny tsotrano. Raiso ny tsotrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary ho tanteraka aminareo izany. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amen.
hipetraka ny fiangonana ivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rasoa antsika rehetra tompoko.